ndreo raha nitandreo hoe aya tragno misy fofokainan'ny afakandro, aya misy fofokainan'ny afakandro, io fanalaindreo. Zaho magnambara anareo hitanareo tamin'ny fifidiana be ny tanàna igny, zaho nanaovandreo sary toira igny ane, igny tsy vitan'ny cinéma hoe manao sary torana de tapitra eo, fa igny zany afahandreo mivola hoe namangoa ary tratra Ambodombia député afakandro de tonga de gadraonareo. Zay zavatra nandalo tamin'igny, ary tsy apanahy tsy misy ambonimbony izao koa, fa nefa de zany mbola nandefitra mbola miarahaba. Zay lazaiko aminareo ambony igny faharoa tamin'ny andron'ny fametrahantsika Samboady, na dahalo record tamin'ny tanàna Madagasikara aty mbola tsy nodidin'olo maro mandeha manjato ny tragnony, tragnony député nareo nanaovana an'igny. Satria ino antony? Mila idina vavan'ny député, mila ampitahorina député am'izay mangina. Ino koa mora mbo atahoran'ny député nareo io? Gadra fa natoronareo azy? Mbo misy raha ambonimbony gadra agnabony tany teto? Après ny gadra fa faty, dikan'izay fa farany tampony fampitahorana nanaovandreo antsika. Empoisonnement andreo tsy mahavoana antsika lofony, reo tompony avao vonoiny empoisonnement andreo ia moa ihina iaraka amindreo ia voriky indreo tsy mahavoantsika. Faharoa tsika miresaky zao ino kabary ny be ny tanàna tagnatin'ny télé tao. Zay ambarako hoe olo lafa tsy mety voanao mba mipetraky am'izay. Nampitahoriny hoe horavainy hoe trano koaranta ao. Azo adinonareo fa nisy resaka nataony ohatran'ny tranon'ny député afakandro nambarany amin'ny lalana ranta ao. Zao tantarany trano zao mbola nianatra zany nividy an'io trano. Fa misy lalana teo ary mbola misy lalana am'izao. Ary misy tragnon'olo maro zany manakana lalana. Zao izy monsieur le maire, député afakandro ambanin'ny lalana. Raha ohatra ka amin'ny lalana tokoa io trano, rapitso de tonga député eo. Zay mifanaraka am'izay fa tsy olana amin'ny député afakandro zany satria tsika mampianatra zavatra tsara. Engane zay trano amoron-dalana sy aiza moa anarany ty ampivoan-dalana hoe sorona iaby amin'ny tanànatsika ty am'izay malalaka tsara lalatsika akapitanana Mahajanga. Tsy problème rady zao monsieur le maire, tsisy problème. Ary zay ne raha ilaitsika fampiarana trano be zao mandeha valera milliard fa foiko zay raha ohatra ka hahatsarany tanànany Mahajanga ndraiky tanànany Aranta. Zay raha ilaitsika nareo karaha nangina iaby. Zay raha ilaitsika satria mpitondra mankony maro zany rehefa olo mitondra zay vao manao zavatra izy mandika lalàna. Raha tsika zao mahazo amin'ny Betamanga igny jerentsika, jerenareo fa amoron-dala trano be mijoalajoaly io ka am'izay amin'io sady malalaka aby lalantsika iaby io. Alefasinareo gnany afakandro mankasika an'izay. Zay le ambarako hoe tsy mety raha ty ampanginany afakandro nareo amboarinareo aby raha mampijaly amin'ny vahoakan'ny Mahajanga ty. Mangina ho azy aho, tsisy resaka tabataba eto. Nagnatsara ny lalana tapo-tanànao nareo, tsy maro resaka anetsika fa miteny foana ataovinareo tsara. Zay nahatonga ny ministre ny travaux publics teto avy amin'ny fangatany député afakandro teo anivony anteny mera-pirenena zao nangataka hoe monsieur le ministre mevia Mahajanga anao. Ambaran'ny ministre zao avy agny amin'ny fotoana natongavan'ny ministre ty nambarandreo koa hoe magnara-bodin'ny ministre koa zao. Lehilahy samy lehilahy koa moa ifagnaraka koa. Reo ro zatsy ny fisandreo kilalaondreo fa zao tsy namandreo am'izao. Zao navy teo demande nanaovako amin'ny ministre, izy navy eto zao magnaja azy mijery an'le asa zay nikahiako azy nagnontaniako ministre hoe manino misy asa tsara, magnino ny ankamaroany asa ratsy. Misy entreprise efatra nambaran'ny ministre eto, entreprise telo gasy reo asa raty hitanareo jiaby io. Raiky foana nambarany chinois nanao azy mahazo an hôtel de ville io no tsara nambarany. Fa tsika tsy afaka miandro izy iandry an'ity chinois ty vita jiabijiaby manjary tara tsika. Zany hoa mazava. Bakao nagnontania koa izy marina moa lala jiaby ataonareo eto commune manao azy tsisy an'izany nambarany. Zahay no manao an'io nambarany. Fa negnatra ny le hitoratoran-dava egny teo nanomboky teo tsy ravoravo izy
satria bamba reo miresaky isan'andro mbo tsy avy firy volana na vita asa nefa tsisy asa nataonao taraiky tratra koa tamin'igny fotoana igny ka zay raha ambarako anareo raha resaka fampitahorana zany tsy possible intsony apetraky amin'ny afakandro kristian vandivandy nareo hoe reo mahay mamosavy zaho fa tsy raha man zaho aleoko maty mosary to zay mihina miaraka amindreo zay fandehany zay satria tatoato fa maro olo maty hitatsika angambany be ny tanànany tanatin'ny voronondry vo maty betibety teo tsy miboaky jusque zao ny makasika ny autopsie zay natao azy fa hoe nambarandreo maty mort naturel nefa tantara lava be regny zaza mandeha 5 regny maty koa regny nivonoy koa empoisonnement regny tsy haindra natao sorona koa maro olo maty zao tsy te anogno eto fa sode atetitra fianakaviany sasany misy zanaky nda tsy rahonana koa maty tao koa ny regny tambositra regny koa maty koa tsy fanazavana azy zay zany manahirana amin'ny firenenantsika ty ka toe-tsaina io mila ravaina io ay koa ma olo maty fatany karany io mety ho maire i androany amaray mety ho député koa amaray mety ho ministre koa raha tsika jiaby miravoravo tagna amin'ny fatifaty maty tsisy fanazavana defa vonovonoinao jiaby tsika ka tsy mety zay fa ty firenena tia mila fanovana ary mila mametraka tena fasahina tsika vahoaka ho maty foana tsika io jeronareo ny atsika amizao vitsy olo mihoatra ny 50 tao zany amizao olo 50 fa maty aby 70 zany fa vitsy olo avy amizao taona zao nefa taloha ray aman-drenitsika reo avy agny amin'ny 70 taona ny akamaroany 80 taona satria miaratsy fiainatsika io mijaly tsika tsisy hoe mandroso zany diso ro milaza hoe afakandro tsy mahay fampandrosoana akory tsy aizako fampandroso dikany fampandrosoa zao voalohany kibotsika voky rehefa voky tsika dikan'izay miasa tsika io asa tsisika voky karakory tsika rehefa tsy voky tsika mivezivezy mifanahy izy malagasy tsy vitatsika mieritreritra no avitsika tsy vitatsika manao projet satria tsika tsy miasa satria tsika tsisy vola tsika fa tsisy asa arenatsika koa mbola vidividitsika fatany koa angalarintsika risoriso io no fondation ny fiainatsika io no lalàna amitsika eto ka manakory ampandroso atsika tsy possible zay moa zany tiako apetraka fotsiny ampodiko zay resaky zay raha ohatra hoe fanimbana hatramin'ny afakandro no eritreretinareo hoe hampangina vavany tsofoko rano anao monsieur le maire bakeo mbo ampiako vola koa mandrobaka an'io zay angambany tsy tompotrano mionona zany tsika amtia tanànatsika ty eto nafantaranareo ny député nareo hatry zay dia fijoroana foana amin'ny zavatra mety sy mahitsy samy mahafantatra nyty lalana ty tsika ty ampitany jirama ampitany score misy 4 chemin eto hitatsika amizao lalana tena malalaka izy io dia iny aveny amin'ny jirama igny zany mahitsy mivoaka amin'ny arabe mahita tsika mivoaka amin'ny arabe fa amin'ny andro alina moa tsika ty dia tsy maintsy azavaina amitsika zany hoe lalana zany ty mivoaka amin'ny jardin santatra zany ty rehefa hitanareo dia zavatra misy amizao dia zao nandritra ny fotoana maro zany izy ty mipetraka ho lalana ary lalana no fahafantarana ty zavatra ty aoka ho hitatsika zany izy io aleo hitanareo tsara ty toerana ty io ambadiky n'io fefy io zany lalana io zay mifanitsy amty ary mifanitsy amty ary mifanitsy amty le anankiray ty zany hoe 4 chemin zany izy ty ka eto tsika zany manara-maso ny zavatra tena misy zany atapon-tanàna Mahajanga hoe efa misy fanorenanao dia eto tsika zany mametraka fanontaniana amin'ny aménagement du territoire izy no nanome permis de construire an'io fanorenana ambadika ao zany zay lalana zany izy io zany hoe fanorenana mipetraka ambonin'ny lalana no resaka eto dia eo tsika zany mametraka fanontaniana permis de construire tamin'ny oviana tamin'ny andron'ny gouverneur Mokhtar Salim mbola be ny tanàna ve sa permis de construire tamin'ny andron'ny PDS sa permis de construire amin'ny androny zao mera zao zay question zay zany tsara petraka fa io le fanorenana zany anatin'ny lalana fanorenana anatin'ny lalana tanteraka zany io mifanaraka amin'ny reto
izy io hitantsika io mametraka fanontaniana atsika amin'ny ben'ny tanànany Mahajanga. Iza no nanome permis de construire, oviana no natao déclassement ty lalana ty. Fanontaniana apetraka amin'ny ben'ny tanàna fa tsy eketsika moramora zao toe-javatra zao satria mila lalana tanànany Mahajanga. Tanàn-dehibe, tanàna Mandroso de tanàna misy lalana. Zao zavatra zao zany dia fanaovana tsinotsinona ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy azo atao no manao fanorenana ambonin'ny lalana. Ka zay no mahatonga antsika zany mametraka fanontaniana amin'ity lalana anaovana construction ty. Tsy mijery aniza izy io, tsy any ny problemtsika. Fa ahoana no nahafahana manorina ambonin'ny lalana nefa tsy nahenontsika hoe nisy déclassement natao eto ambony eto an-tampon-tanànany Mahajanga renivohitra. Raha misy zany zavatra zany tokony ho fantapoko fantam-pirenena mba tsy hiteraka savorovoro satria efa tena phénomène amin'ny tanànantsika eto ny fanaovana construction ambonin'ny lalana. Zay tena incapable tanteraka ny ben'ny tanànantsika amin'ny fanitsina zay zavatra zay. Ka eto zany mamerina ny fitoniana amintsika vahoaka ny Mahajanga. Tsika tsy ametrapetraka an'izao zavatra zao mandehandeha ho azy fanimbana ny tanànantsika zao. Raha zao zavatra zao zany nitoy de ny mpanambola ihany no afaka maka zavatra zay teo alainy fa tsy ny lalàna intsony na avy amin'ny procédure normale no afahan'olona zany manao fanorenana ka anaovana antsoavo amin'ny tompona andraikitra rehetra zay voakasiky ny ty fanorenana ambonin'ny lalana ty averina ko indray mandeha. Anjaran'ny ben'ny tanàna no manazava an'ity zavatra ty raha hitan'izao vidéo zao de mitondra fanazavana izy. Oviana no natao déclassement ty lalana ty ka afaka nahazon'olona anankiray na société tsy fantako nahazo azy fa hitadiavana fotsiny valiny mazava avy amin'ny tompon'andraikitra lokaly izany zavatra zany. Misaotra tompo.